Alatsinainy faharoa ambin'ny folo ny volana oktobra 2024 miaraba toko kilasy tovovavy tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny Vaovao Marina ho amin'ity alina ity ary manasana ho indray hanaraka izany hatramin'ny farany. Ireo lohateny-baovao no ndeha anokafantsika izany. Kely roa hafa akoatra ilay tovolahy 10 taona nanaova ny compte liste hivenilando fanararaotana aranofo ary navoaka sary tamin'ny tambajotra tserasera Facebook no nijoro vavolombelona androany fa isa nanaova ny tovolahy io ny filany ihany koa tao amin'ny tanànan'izy ireo. Ireo ankizy eo amin'ny tanàna ihany no asainy tovolahy io maka sary raha ny fitantaran'izy ireo ary tambazana vola ho setry ny filana aranofo anararaotana azy. Mangataka ny ametrahana ny plateau mahafaly ahitana ny benenitra sy betioky ary Ampanihy andrefana ho faritra fa 420 ny solombava-bahoakan'ny Ampanihy Kirona idéalson taorian'ny fanambarany filoham-pirenena ny zarana ny faritra vatovavy sy ny faritra fitovinany. Miteraka fisaraham-bazana ho an'ny mponina ao ikongo nefa ny nametrahany filoham-pirenena nyity distrika ity ao amin'ny faritra fitovinany hoy Paraina Auguste maso ivon'ny Madagasikara tany Italia sy Senegal teo aloha. Nanolotra kandida loholona hifanandrina amin'ny IRD eto amin'ny faritana Antananarivo sy Toamasina ny antoko tapitra tamin'ny fifidianana solombava-bahoakan'ny fiarahany antoko tamin'ny vovonana manohana ny filoham-pirenena hoy Ajo Andriana Narvelo izay efa nandrotsaka kandida mitokana tamin'ny fifidianana solombava-bahoaka. Iarahantsika amin'ny valisoa indray ary izao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitsy ho talata. Miarabasika rehetra indray amin'ity alatsinainy alina ity atony mazatra dia andao fantaritsika indray ny vinavina ny mety toetry ny andro raha amin'ny rahampitsy talata fahatelo ambin'ny folo ny volana oktobra taona 2024. Somary ahitana rivotra kely indray aloha izany raha ho amin'ny rahampitsy tontolon'ny andro ho an'ny tendrony avaratry ny NOUS raha ho amin'ny rahampitso ho an'ny eto Antananarivo kosa dia somary andrahoana kely angatsisika kely izany na izany aza nefa dia misava miandalana eny ihany izay rahoana izay ka mety ho tsara hatrany ny andro raha ho amin'ny rahampitso. Andao roa jerentsika antsara ary izay toetry ny andro izay hoe sahala amin'ny ahoana indray raha ny tapany maraina ny eto Antananarivo sy Fianaratsoa araka ny nambarako to dia somary angatsisika kely eo ny maraina satria dia ahitana rahona na izany aza nefa dia ny tapany maraina kosa dia ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro sahala amin'izay ihany koa ny faritany Fianaratsoa. Andao risika aloha itododo kely indray ho an'ny NOUS be indray fantaritsika hoe sahala amin'ny ahoana ny andro raha ho amin'ny rahampitso tontolon'ny andro ahitana orana tandrifin-drahona aloha izany ho an'ny NOUS be manokana manodidina ny 420 hatramin'ny 720 degré kosa nefa ny maripana avao vinavina. Andao iverenantsika ary aloha ny saritany Madagasikara raha ho amin'ny rahampitso maraina dia hoe sahala amin'ny ahoana indray ny andro ho an'ny Sainte Mariana aloha izany no vinavinaina ho ratsiratsy kely ny andro raha ho amin'ny rahampitso ny ambo kosa nefa dia saika ahitana masoandro avokoa indrindra moa izany fa ho an'ny toliara raha ho amin'ny rahampitso maraina. Izay ny maraina ry aloha fa tony mazatra dia andao fantaritsika ny tapany ariva satria dia ilaina fantarina hatrany izay toetry ny andro izay raha ny eto Antananarivo aloha izany dia vinavinaina hatrany ny tsy hiova satria dia mbola ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro hatrany manerina ny NOUS mihitsy aloha izany raha ny tapany ariva raha ho amin'ny rahampitso. Raha ny maripana indray kosa nefa dia somary nahitana fiakarana kely raha ho an'ny eto Antananarivo satria dia manodidina ny 7 hatramin'ny 30 degré Celsius fa ho an'ny Fianaratsoa no nananana ny maripana ambany indrindra manodidina ny 5 hatramin'ny 7 degré Celsius. Dia isarana indray ary ianao nanaraka indray izay vinavina ny mety toetry ny andro ho amin'ny tontolo andro ny rahampitso izay. Tony mazatra dia asaina foana ianao sy saraka aminay eto amin'ny Real TV. Velomindray ary. Iverenantsika ho arahana vetivety indray ary aloha ireo lohateny-baovao. Kely roa hafa akoatra ilay tovolahy 10 taona nanaova ny compte liste hivenilando fanararaotana aranofo ary navoaka sary tamin'ny tambajotra tserasera Facebook no nijoro vavolombelona androany fa isa nanaova ny tovolahy io ny filany ihany koa tao amin'ny tanànan'izy ireo.
Ireo ankizy eo amin'ny tanàna ihany no asainy tovolahy io maka sary raha ny fitantaran'izy ireo ary tambazana vola ho setry ny filana aranofo anararaotana azy. Mangataka ny ametrahana ny plateau mahafaly ahitana ny benenitra sy betioky ary Ampanihy andrefana ho faritra faha-efatra amby roapolo ny solombava-bahoakan'ny Ampanihy Kirona idéalson taorian'ny fanambarany filoham-pirenena ny zarana ny faritra Vatovavy sy ny faritra Vitovinany. Miteraka fisaraham-bazana ho an'ny mponina ao Ikongo nefa ny nametrahan'ny filoham-pirenena nyity distrika ity ao amin'ny faritra Vitovinany hoy Paraina Auguste maso ivon'ny Madagasikara tany Italia sy Senegal teo aloha. Nanolotra kandida loholona hifanandrina amin'ny IRD eto amin'ny faritany Antananarivo sy Toamasina ny antoko tapitra tamin'ny fifidianana solombava-bahoaka ny fiarahany antoko tamin'ny vovonana manohana ny filoham-pirenena hoy Ajo Andriananarivelo izay efa nandrotsaka kandida mitokana tamin'ny fifidianana solombava-bahoaka. Ety ampiandohan'ny fampahalalam-baovao dia tsara ny manamarika sy mampafantatra antsika rehetra fa amin'izao fotoana izao no mizotra ny lalaon'ny Bariany Madagasikara izay hifanandrinany amin'ny Burkina Faso ao Maroc. Amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny salanisa iray no iray ny lalao any an-toerana ary eo amin'ny ampaham-potoana voalohany izy ireo. I Bertrand Traoré no namono ny baolina ho an'ny Burkina Faso teo amin'ny minitra faharoa amby telopolo, ho an'ny Madagasikara kosa dia teo amin'ny minitra faha-efatra amby efapolo no namono ny baolina i Marco Elemahatra izay eo amin'ny afovoan'ny kianjan'ny Madagasikara. Hotoizantsika amin'ny vaovaon'ny politika izay fampahalalam-baovao izay fa itony fampahafantarana antsika ny lalaon'ny Bariany Madagasikara eny afovoan'ny fampahalalam-baovao. Ny filoham-pirenena fa tsy ny olona manodidina azy no toanany antoko malagasy miara-miainga na ny ho ny filohany sady minisitry ny asa vavety Ajo Andriananarivelo androany. Ny fanohanana ny filoham-pirenena no niarahany antoko tamin'ny vovonana IRD tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna hoy Ajo Andriananarivelo. Efa ny fanarahana tamin'ny filoham-pirenena no izany ny fandraisan'ny antoko anjara amin'ny fifidianana loholona hoy Ajo Andriananarivelo toy ny efa nataony antoko tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Tozy rabe faritra eo amin'ny sariny lany Tora Samelson. Tsy manaiky ny tsindry ataon'ny olom-boatendry mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena ny antoko malagasy miara-miainga hoy ny filoha nasionaly ny sady minisitry ny asa vavety Ajo Andriananarivelo. Fa ny antoko dia nanohana ny filoha fa ny filoha rery ihany no nitoanany. Zay tsy nanohana olona manodidina ny filoha na ny olona nitendren'ny filoha. Aloha zava-tsara. Satria masy tatoato betsabetsa be loatra le sekosekon'ny olom-boatendry. Ianao tokony hilatsaka ary fantatray dia izay manaja ny olom-boafidy ny antoko. Filoham-pirenena ny olom-boafidy ajainay satria nitoananay. Ajaina ny solombava-bahoaka satria olom-boafidy. Tsy manaja ny afako, ajaina nareo ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina satria olom-boafidy mena ny anitra saza azy nareo tsirairay avy amin'ny olom-boafidy anareo. Zay ny fenitra demokratika. Fa averiko tsara mihitsy sanatria akory sekosekon'ny olom-boatendry rehetrarehetra tia no lasa misolo ny olom-boafidy. Zay dia tsy ekeny. Tapitra tamin'ny fifidianana solombava-bahoaka ny fiarahany antoko tamin'ny vovonana manohana ny filoham-pirenena hoy Ajo Andriananarivelo. Toy ny tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna tamin'ny volana Novambra 2024 dia nanolotra kandida ho an'ny faritany Antananarivo sy Toamasina ihany koa ny antoko amin'ny fifidianana loholona ho tanterahana ny 1 Desambra ho avy izao hoy Ajo Andriananarivelo. Nanapa-kevitra ny antoko fa nandrotsaka fidy kandida eto faritany Antananarivo sy Toamasina satria ny antoko amin'ny antoko azy dia tsy maintsy miatrika ny fifidianana rehetrarehetra. Nanohany tsy nilatsakantsika nandrotsaka kandida tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina, nandrotsaka kandida miaraka tao anatin'ny vovonana anamafisana ny fitondrana izay nitoanany antoko dia ny fitondran'ny président Andry Rajoelina. Zay ny mahatonga ny rehetra solombava-bahoaka eto reto ny tiako lazaina amin'izany dia tsotra amin'ny antoko ny antoko dia ny fanarahana tamin'ny filoham-pirenena dia ny fanohanana azy ary tanterahan'ny antoko atsaka sy andavany zany ary fanamafisana
ny fitondrany ny filohampirenena nandraisana anjara atao anatin'ny vovonana izay misy nalany an'ireto olona atao amintsika reto atao amin'ny antenimera-pirenena ary mbola fanamafisana ihany koa ny fanohanana ny hotsahany malagasy miara-miainga ao anatin'ny antenimeran-dolona satria tsy maintsy solona tena ianareo olom-bofidy na ben'ny tanàna na mpanolotsaina amin'izany sehatry ny antenimera andolona zany. Manana mpifidy vavety manodidina ny 500 moa ny MMM raha ho an'ny faritany Antananarivo ho ihany hiajo Antananarivo. Kandida miisa 3 no hifanandrina ao anatin'ny fifidianana loholona ho an'ny faritany Antananarivo. Misy ny lisitra avy amin'ny IRD sy ny lisitra avy amin'ny MMM izay samy miaradia amin'ny fitondram-panjakana. Iray kosa ny kandida mahaleo-tena izay nametraka ny atotan-taratasy firotsaham-bofidiana. Samy resy lahatra amin'ny fampandrosoana ny isa-paritra amin'ny fitondrana ny etaetan'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Ireo kandida ireo raha nambaran'izy ireo androany. Mbola manana 27 ora kosa ireo kandida ireo amin'ona na hanamarinana ny antotan-taratasin'izy ireo eny amin'ny OVEC raha ny fanampy-panazavana hatrany. Tozirabe faritra eo amin'ny sary ny lanitra Samelsan. Ny safidin'ny mpandraharaha hitarika ny lisitra MMM ao anatin'ny lisitra kandida loholona ity antoko ity ahitana ny Michel Rakotondrainibe izay lehibe ny orinasa mpanafatra fanafody eto Madagasikara. Lisitra faharoa manaraka azy ny solombava-bahoaka sady efa kestorany antenimera-pirenena Bernard Ravelonjato sady mpampianatra mpikaroka eny amin'ny université. Ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy sy ny fitondrana ny etaeta ny faritra ampifandanja ny fampandrosoana no tena imasona ao anatin'ny asa ho tanterahana raha nambara ny kandida ny MMM. Fitondram-panjakana ity dia nanampy izy namolavola ny programa nanoanana ny filohan'ny Repoblika ary tsindrinay manokana mikasika an'izany ny fametrahana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana maefa zany koa tsy midika velivelo misitaka amin'ny RD zay. Ny MMM dia tokony mijoro mahaleo tena nanatrika izay ny fifidianana rehetra sy ny tranga teo na fifidianana ben'ny tanàna izany na ny fifidianana solombava-bahoaka. Ny mpanao politika avy amin'ny antoko grady loafo Herimanana Razafy-Mahefa sady sekretera jeneraly ny ministera ny fanabeazam-pirenena kosa no mpitarika ny lisitra kandida loholona ho an'ny vovonana IRD toy izany Sylvain Rabetsarona mpandraharaha sady efa loholon'ny Madagasikara teo aloha ihany koa. Ny critère de choix moa zany dia efa fantatrareo tsara fa dia olona efa manana fahavononana mahay mifandray amin'ny vahoaka, manana traikefa raha politika ary olona efa jerena koa eo amin'ny lafiny hoe etika zany na fomba fitondran-tena atria tsy maintsy mijoro amin'ny fahamarinana ary izy ireo moa dia saika anjerena mihitsy hoe mba miainga avy any amin'ny faritra maromaro zany any amina région maromaro mba tena hijery fotony reo mbola arakon'izay hoe les problèmes ara-toe-karena sy ara-sosialy ara-politika avy any fotony zany. Zay zany ny antony safidianana an'izy ireo ary ny marina tokoa dia hoe ny fahaizana mifehy lalàna satria zava-dehibe ny fahaizana mifehy lalàna rehefa ilatsaka an'izany sénateur zany. Kandida fahatelo oloholon'ny Madagasikara eto amin'ny faritra Antananarivo ny lisitra mahaleo-tena tariny Faly Rasolonjatovo izay efa kandida filoham-pirenena tamin'ny taona 2014. Mpitarika fikambanana ihany koa arahany lisitra Rakotosan Eritso mpanao politika vaovao. Manomboka rahampitsomoa no iroso amin'ny fandiniana tsirairay an'ireo antotan-taratasy irotsahako fidiana ireo ny eo anivon'ny OVEC raha ny fanazavana miaraka amin'ny solotena ny fitsarana sy ny sampandrarahany etra. Aorin'izay no isy ny fampahafantarana ny firotsahako fidiana ofisialy ho ihany ny OVEC. Manao ny verification ireo antotan-taratasy ireo amin'izay ny OVEC izay misy solotena nisany ao anatin'ny OVEC moa zany dia ny avy amin'ny fitsarana dia ao koa ny avy any amin'ny impôt dijerena daholo zany zay mombamomba mahakasika ny tsirairay anatin'izay kandida zay. Raha sanatria zany misy tsy fahatomombanana dia ny mandatera ihany no mifandray amin'ny ny OVEC mampiantso azy izay jeran'izay tsy fahatomombanana izay antotan-taratasy zay ao anatin'ny 27 ora dia miezaka izy zany mandamina an'izay. Dia manana le 72 heures moa zany no tena fitambarana eo ny izay manao ny délibération aoriana 27 ora
manome an'ilay certificat d'inscription izay manambara fa ekena ny antota taratasy ny kandida izay nametraka taty aminay. Tsy aivina fa androany avokoa no tonga nametraka io antota taratasy firotsaham-kofidiana io ireo kandida ho an'ny faritany Antananarivo. Niditra tamin'ny fisokafana ny vovonana IRD tamin'ny fanolorana kandida amin'ny fifidianana loholona ao Toliara raha nolazainy Tinoka Roberto izay ministra ny fanatanjahantena no sady ministra Ampanihy faritra. Ho an'ny fampandrosoana ny firenena no antony fisokafana ho iatran'ny ministra. Nepatraiky Rakotomamonjy izay solombava-bahoaka voafidy tao VOUS ary efa ministra ny positra sy ny fifandraisan-davitra tamin'ny andro ny HVM moa no kandida lisitra faharoa ny IRD amin'ny fifidianana loholona ao amin'ny faritany ny Toliara io. Omaly no nametraka ny taratasy filatsaham-kofidiana tamin'ny OVEC tao Toliara. Ireo kandida loholona any an-toerana no tarihan'ny ministra Piaia ny Toliara Tinoka Roberto sy ny solombava-bahoaka ny Toliara sy teny Randriana Soniako. Ampitafika tsy ampitafika ny IRD Toliara nefa mahita zahay hoe ho an'ny fampandrosoana ho an'ny tombotsoa ambony firenena dia tsy maintsy manandongo tsy maintsy mivoha amin'ny lafiny rehetra zahay. Zay no anazavanay hoe androany ny mitarika listra dia ny coordonnateur ny TGV Mapara eo Ngobelo Marcel zay ato akavanako ato dia nanao fivelarana zahay satria ny rano avao tonga nama mavomavo nandray ny namana nepatraika avy ao amin'ny GPR zay anaky Toliara koa satria mingahy dadany babany Rakotomamonjy no maire ny Toliara talohan'ny maire Piahary. Dikan'izay tsy tokony hisy hanontany koa eto androany hoe fa ino nahatonga ny anaky Iorombe satria député any OS izy no milatsaka aty Atsimo andrefana. Ana Toliara io aomby mananila anaky namany teraka. Zay mahavy azy eto tireny ny raha koa baka Betroka zay faritra Nosy mbo anatiny province-ny Toliara. Omaly no nametraka ny taratasy filatsaham-kofidiana amin'ny fifidianana loholona ireo kandida tao Toliara ireo izay notarihan'ny ministra Piaia ny Toliara Tinoka Roberto. Lisitra kandida amin'ny fifidianana loholona miisa roa ihany koa no tonga teny amin'ny OVEC ao Toliara izay misahana ny fandraisana ny antota taratasy ireo kandida. Vahiny ny fandarana l'invité du jour anio alina faharoa ambin'ny folo ny volana Oktobra taona 2024 mandritra ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny sivora latsaka fa efa ny alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Profesora Rarivson Valala, secrétaire général ny Monalp na ny Mondial Alliance Populaire iresaresaka mahakasika ny fiatraika ny coronavirus manerantany ny rahara doublon sy ny fividianana ary ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Anasananao ary aminaraka izany. Ny professeur Valala Rarivson indray no vahiny Gasikara Fensoa ao anatin'ny fandarana l'invité du jour hoarantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Efa ho tohizantsika aloha izay fampahalalam-baovao izay nampidirina anatin'ny faritra Vatovavy ny distrika ny Kongo Manakara ary Vohipeno raha ny tapaka nandritra ny fiaonan'ny filoham-pirenena tamin'ireo ampanjaka tao Manakara sy Vohipeno ary i Kongo omaly alahady. Ao anatin'ny faritra Vatovavy kosa inosy varika sy hifanandrina ary mananjary. Tsy fizarana ara-poko no natao tany an-toerana fa fizarana ara-pitantanana mba anatonana ny birao-mpanjakana isaka ny distrika anatin'ny faritra ho ny filoham-pirenena. Ny akon'izay avetrany ary. Voazara araka ny tolo-kevitry ny filoham-pirenena ny faritra Vatovavy fitovinany. Distrika miisa telo ahitana ny Nosvarika, Mananjary ary Hifanandrina no mandrafitra ny faritra fitovinany ary ny distrika telo hafa ahitana ny Manakara, Vohipeno ary Ikongo no mandrafitra ny faritra Vatovavy. Nambara ny filoham-pirenena fa nozarana telo mitovy ahafahana mampanantona ny birao-mpanjakana n'ireo distrika anatin'ny faritra iray. Nambara ny Andry Rajoelina ihany koa fa i Mananjary no atao renivohitra i Vatovavy. Saingy tsy maintsy amin'ny lalana kosa nefa no amaritana izany fanomezana ny faritra fahatelo amby roapolo izany raha ny nambarany. Distrikta enina no misy aty amin'ny Vatovavy
fitovonana. Misy no miteny hoe alao atao efatra sy roa. Dia ozy izy ny olona rehetra eraky ny Madagasikara hoe zay manana districta roa koa zany. Dia hiteny hoe monsieur le président, ameo koa zahay. Ameo faritra mitokana fa nanao ianao tany fitovonana tany avatovavy dia ameo koa zay. Anisan'izany alotra mangoro. Ka amin'ny maray aman-dreniny firenena dia tsy afaka anao zaravilana. Areto no tiako lazaina aminareo ray aman-dreny sanatry ny vava ladiny lelo. Tsy fizarana ara-poko akory natao fa division administratif ny fanaovana taratasy hoe ahoana no tsy anaovan'ny olona avy any NOUS varika taratasy ara-panjakana makatia manakara. Zay le nangatahany zareo. Ahoana no ahafahany mananjary tia andehanao taratasy ara-panjakana atia manakara. Zay le izy. Efa nifampidiniana tamin'ireo ampanjaka ary nahazo ny fangatoavan'izy ireo ho ny filoham-pirenena ny fametrahana ny vatovavy ho faritra faha-13. Faritry ny fitovonany tsindrindraka vopeno ny fitovonany ao vony zahay ary zay tsy mba hivalena isarotry ty moa dia nahafinaritra anay ty zavatra ty satria ny haoany tambatra hay satria tamako nananana hery io ta faritry vopeno matatagna nanan-kery ndretoanoha iaho moa zafiny. Laza ny filoham-pirenena nandritra izany fa inamorona no akaiky kokoa ny manakara raha ny hita anatin'ny saritany. Laza ihany koa izy fa i manakara no akaiky ny namorona amin'ny fikarakarana taratasy-panjakana. Nalona izany nitaky ny anamboarana ny lalana ampasimanjeva namorona ireo ampanjaka raha toa ka apetraka manakaiky ny manakara io komina io. Nampanantenan'izy ireo ihany koa ny filoham-pirenena ny anamboatra io lalana io ampifanakaiky azy amin'ny fikarakarana ny taratasy-panjakana. Amin'ny alarobia io avy izao no aroso amin'ny filan-kevitry ny minisitra ny volavolan-dalàna mikasika izany ho ny filoham-pirenena. Aorian'izay dia atolotra olanina eny amin'ny anteny miram-pirenena ny volavolan-dalàna mamaritra izany faritra faha-13 izany. Mangataka ny hanaovana faritra faha-14 ny plateau mahafaly ahitana ny benenitra sy betioky ary Ampanihy andrefana ny solombava-bahoakan'ny Ampanihy Kéron idéalson taorian'ny fanambarany filoham-pirenena ny nizarana ny faritra vatovavy sy faritra fitovonany. Mahataraiky ny fampandrosoana any fotony ny abetsahany distrika ao amin'ny faritra atsimo andrefana izay misy sasivy ho ny solombava-bahoaka idéalson. Nilaza moa ny maso ivony Madagasikara tany Senegal teo aloha paraina Auguste fa anao toy vakana amin'izay ny fangatahana fametrahana faritra vaovao satria nanokatra ny antsoina hoe boîte de pont d'or ny filoha Andry Rajoelina nametraka ny vatovavy ho faritra faha-13. Tozarabe faritra eo amin'ny sariny Lantora Samelson. Mampisarabazana ny mponina ao Ikongo ny nametrahana nyity distrika ity ao amin'ny faritry fitovavy hoy paraina Auguste maso ivony Madagasikara tany Italia sy Senegal teo aloha. Ny argument de hoe raha zay maro ny argument de hoe telo ry zandre de miproposé hoe i district manakara eo 47 commune io manino raha zaraina telo io mena Ampasimanjeva ohatra mena ohatra Sasinaka sy fantatriko de aveo ny Ikongo ohatra tiaraka mananzary izy de fa sy mipetraky sony fa hoe mizara moko lasa misarabazana zany molo ao Kongo Forcarno ao Ikongo Forcarno magnarany taloha Ikongo lasa misarabazana le olo de tsy mety le izy hoe lasa napazaka za misy sy mifagnaraka de tsy mety le izy zany izay zany ny anina de tsy maintsy accompagner io fa efa tapaky aloha fa tapaky io de tsy maintsy arahany io. Isan'ireo ny ady mafy ny ampiarahana ny Ikongo amin'ny faritry vatovavy ny solombava-bahoakan'ny Ikongo sady filoha-hevitra ny anteny miram-pirenena Brunel Razafitsy Androfa. Zahay sy ireo ray aman-dreny reo dia nanazava ary mitondra ny antony rehetra ary dia manitrikitrika hoe makany vatovavy ny distrika ny Ikongo satria efa sous-préfecture ny mananjara hatramin'izay ihany koa ny distrika ny Ikongo. Nahazo tsipaka mbavafo tamin'ny filoha Andry Rajoelina nefa Brunel Razafitsy Androfa. Misy matsy olona vitsivitsy no mangataka no hoe Ikongo alefaso miaraka amin'ny
mananjary. Dia ahoana moa zany lasa mizara vilantsika hoe avy aty ambany ve alefantsika hiakatra ny ambony, dia manakara sy vohipendry zany no hanaovana faritra anankiray. Nanokatra varavarana amin'ny fitakiana ny fizarana ny faritra hafa ny filohan'ny Rajoelina raha nanome an'ity faritra 13 ity hoy Paraina Auguste. Misy olo influent mananjara dia nahazo fa mangataka koa ny sasany zao. Zany hoe izy ny vazaha hoe c'est ouvrir la boîte de Pandore ozy. Mangataka koa ny sasany, maro ny mangataka zao, neo koa zahay fa maro ny mangataka zao koa, maro koa mangataka amin'ny farifaritry ny Antoko sy namanany mangataka anio koa. Tsy ny andrela tokoa fa androany dia namoaka tamin'ny page Facebook ny mitaky ny ametrahana ny plateau mahafaly ahitana ny distrikany Benenitra sy Betioky ary Ampanihy andrefana ho faritra fa 420 ny solombava-bahoaka idéal Sankeron. Lehibe loatra hoy izy ny faritra atsimo andrefana izay ahitana distrika 5 ka mampitarazoka ny fampandrosoana any amin'ny faritra iny. Fangatahana izay nentiny tao amin'ny fandarina l'invité du jour ny 12 septembre lasa teo. Mieritreritra izahay ary efa atonony ary efa zavatra efa nisy teo amin'ny firenena zany hoe région mahafaly zany no edivana. Za raha mieritreritra tsy edivana akory fa efa anatin'izany zahay fa ny tsy atao hoe miady ary angamba ny tenena anazy fa io le lazaiko teo zay efa tsy manara-penitra ngeny hoe faritra anankiray misy distrika 5 dia mitovy tantana amin'le sasany manana anankiroa, izay no midika sady hoe ay ve zany raha distrika telo mitambatra dia efa afaka amoronana faritra anankiray, nanahoana nety tamin'ireny faritra ireny dia ny any aminay tsy ety. Tsy evana fa 40 taona taoriana metrahana ny faritra 12 teto Madagasikara no tafapetraka ny faritra fa 13 no takiny ny vatovavy. Mbola fizarana seza fotsiny no tena tanjona tamin'ny fametrahana ny faritra teto Madagasikara fa tsy mbola hita ny mahafototry ny fampandrosoana eny fotony azy. Tato anatin'ny 40 taona nametrahana ny faritra hoy Charles Hilaire Solohery, mpikambana amin'ny komity foibe ny antoko MFM. I manandafira kotonoriana tokoa no isany ny voalohany ny tokony ametrahana ny fizarana ny Madagasikara ho faritra raha ny faritany no nolovaitsika tamin'ny fanjanahantany. Isany nanolotsaina ny teo aloha Marc Ravalomanana ny irosona amin'ny fametrahana ny faritra izay tafapetraka tamin'ny taona 4 ihany koa ny antoko MFM. Tojorabe faritra trany ary eo amin'ny sary ny lanitra Samuelson. Raha ny faritany enina no napetraka teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 17 sy 710 dia ny antoko MFM no tariny manandafira kotonirina no voalohany ny ady ny ametrahana ny faritra eto Madagasikara. Tamin'ny taona 730 nilatsaka filohan'ny Republika manandafira kotonirina président MFM dia nanao programme izy hoe tao anaty programme ny ary tena zava-dehibe amin'ny MFM mihitsy hoe aleo avadika faritra amin'izay fa tsy province intsony fa lavitra ny fandrosoana, lavitra ny olona ny fahefam-panjakana, lavitra ny olona ny fahefana manapa-kevitra. Zany hoe miala zany amin'ilay resaka centralisé ny fahefana fa mba hoditsy ny décentralisation. Tamin'izay ny vakiparitra netretin'ny MFM dia 12. Raha nifantoka tamin'ny fametrahana ny faritany Nizakatena ny amiral Didier Ratsiraka tamin'ny fanitsina ny lalam-panorenana tamin'ny 710 dia ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana kosa no nametraka ny faritra 12 tamin'ny taona 4 dia nitondra ndray ny président teo aloha Marc Ravalomanana dia nametraka izy 12 ndray ny isan'ny faritra eto Madagasikara na ny région. Milaza i Paraina Auguste izay efa filohan'ny anteny miram-pirenena sady masevony Madagasikara tany Italia sy tany Senegal voatendry tamin'ny fitondrany Marc Ravalomanana fa ny PNUD no tena topokevitra tamin'ny fametrahana ny faritra 12. Io ane découpage nataon'ny PNUD io 22 régions io. Sao dia mieritreritra manko hoe découpage nataon'ny Ravalomanana io. Nanamafy Charles Hilaire Solohery fa nisy tokoa ny fanadihadiana nataon'ny PNUD mikasika ny ametrahana ny découpage territorial économique ny faritra eto Madagasikara. Dia nisy étude nataon'ny PNUD ihany koa ny PNUD indray no navoakany dia 420 nisan'ny faritra. Anisany raha tsy diso any dia hoe découpage territorial économique angamba ny titre n'izay na hoe espa na au titre fa nanoratra azy dia Andriamatoa Darisette tamin'izany fotoana izany.
Manoloana ny fipoira ny fangatahana nanganana faritra hafa taoriny nametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo dia nilaza ity mpikambana amin'ny MFM ity fa tokony fampandehanana ny faritra ho tena fototry ny fampandrosoana aloha no imasoana satria mbola fizaran-tseza ihany aloha no vita hatramin'izao. Ary azo tokoa angeny manao atao ary tarina fa izao ny problème lehibe aiza le ety manana ametrahana azy satria tsy maintsy mbola ametraka zany bron faritra ao anatiny ny amin'ny ny zavatra momba ny autorité rehetrarehetra ny resaka fanjakana mampiseho an'izay symbole zay ary ny faharoa ny vola mpandehanana an'io resaka io aiza misy viavy ety amin'ny centrale ny ahafahana mampandeha azy tokony alefa mihitsy aloha zay tena ampiodina an'le resaka région dia hiteo rehefa avy eo hoe inona zavatra tsy ampy na hoe ty ve tokony isaraka sa ty fa tokony zavatra efa misy eo aloha atao zay hampandehana azy fa nanomboka tamin'ny taona 450 nge no efa vity zany nefa mbola tsy tataratra hatramin'izao hoe mbola malaza tsy nanana salamvolitsahana eo satria tsy mboletraky amin'ny vatana amin'le olona tsy hitan'le resaka fanosoana fa mbola fizarana seza fotsiny aloha ny eo hatramin'izao. Dia voalaza ny lalam-panorenana moa fa tokony olom-boafidy ny lehiben'ny faritra dia tsy mbola nisy nanao fividianana ny fitondrana rehetra ny fandimby fa lehiben'ny faritra voatendry hatrano no napetraka ary nanomboka tamin'ny taona 2024 dia novaina ho governoran'ny faritra ny anaran'ny lehiben'ny faritra. Eo amin'ny lafy vaovao hafa kosa indray no ndeha no izy antsika ny fampahalalam-baovao. Vola iray alina ariary no tambany fanararaotana aranofo atao amin'ireo ankizilakely eo amin'ny tanàna misy any Listuven Lando araka ny compte Facebook izay entiny raha ny fitantaran'ireo ankizy ao amin'ny tanàna io. Tsy ilay tovolankely 10 taona izay niparitaka tamin'ny tambajotra tsirasira ihany no niara-ny fanararaotana aranofo nataon'io tovolahy io fa mbola nisy tovolankely roa ihany koa androany ny tantara tamin'ny mpanao gazety ny Real TV Madagasikara fa efa niara-ny fanararaotana aranofo io. No tantaran'ireo ankizy ireo ihany koa azy fa izy ireo ihany no asaina maka ny sary ary io tovolahy io manao ny filandratsiny amin'ny iray amin'ireo tovolahy ireo. Nanao ny fanadihadiana i Malala Rakotonyrainy eo amin'ny sariny Daniel Efa. Nitrangana fihetsika mamoa fady navoaka tambadroza tserasera izay nahazo ilay tovolahy 10 taona voaolan'ilay lehilahy 20 taona ny zoma lasa teo no isan'ny nahafantarany mponina tao amin'ny tanàna misy azy ireo eny Andoharanfotsy ity tranga iray ity. Tao anatin'izany aza no nanatsika fonan'ireo mpiara-monina fa mbola nisy tovolahy kely roa hafa mpiray tanàna amin'izy ireo ihany koa efa voaolana ity tovolahy ity. Raha ny resaka natao tamin'ireo ankizy nilaza fa naolan'ireo tambazana vola izy ireo ary antsony tovolahy io ho any an-tranony. Fanofoka dia za oabe toa za rehefa mody atoandro dia za mbola hinambary dia forceny tsody ozy ny teniny hoe mijanona aloha fa mbola tsy mihinambary nareo amin'izao izy ozy ny teniny hoe nahoany ary amin'somna i safosafo izay manalaka an'izay. Dia rehefa sainy manao azay reo menatra mahazo ray alina izay hoanina dia ny sasany mena intelo ireny ako. Dia na vina lereny anao, inona ilay tena lereny anao? Io ny tianao be tsy haiko. Ny tenako zao tsy tianao azany fa io ody. Ataony any maray ao fa ia izy aloha fanteny. Mpiretanao zareo dia fa nanao zany any zany zareo. Fa zaho io nanao zavatra liana zao sisy zao zareo. Vola hono izy. Ndraindray hono izy mahazo 10,000 ndraindray izy mahazo 3,000. Rehefa manao le manao zareo le mpiretany. Complet daholo ary ny fitaovana. Rehefa maninona? Rehefa miaraka kaye izy. Efa fantatr'ireo ankizy rehetra eo amin'ny tanàna misy azy ireo moa ny fihetsika ataon'io tovolahy io. Toa lasa mijanona resaka ankizy nefa izany ary tsy misy izay tsy mahafantatra io tantara io ireo ankizy teo amin'ny tanàna. Nolazain'ireo ankizy ireo fa misy teratany vahiny hamarotana ny sary ary ankizy kely mitovy taona ihany no karamaina maka ny sary. Alala isaky maka sary. Misy fasana mandry zareo dia hoe mandefa sary dia mahazo vola.
Tsy ponina avy amin'ny fokontany iray eny Andoharambofotsy ity tovolahy izay nanao fanararaotana ranofo tamina ankizy teo amin'ny tanàna nisy azy ity raha ny nolazain'ireo ponina fa mpikarama miasa an-trano. Mandritry ny fotoana tsy maha ao an-trano ny mpampiasa azy no anatanterahana ny fietsika mamoafady miaraka amina zazalahy kely eo an-toeran'ireo. Zay tatrana tsy nafantatra hoe manao izany zavatra izany izy fa ilay ankizy ireo zany eto foana no milalao isan'andro dia mitsofoka sy miditra amin'ity tanàna ity ilay ankizy lahy ilay anankiray ilay ankizy lahy tsy ampy taona iny dia milalao eto foana isan'andro fa tsy fantatra hoe misy an'izany zavatra ataon-jareo zany. Izy ohatrany somary mahasarim-bavy izay ihany. Reo zany ohatrany hoe izy zany mpanampy ilay ankizy lahy ilay nanolana. Tsy hoe nanolana moa zany fa ohatrany hoe nanao sary mamoafady dia ilay ankizy lahy io zany mivezivezy dia manampy anazy eo foana, mivezivezy eo foana, miara milalao aminy eo foana zany. Fa zay zany tsy nafantatra hoe manao sary miboridana izy eo anatiny ao na misy zavatra ataon-jareo anatiny ao fa zay eto moa dia hoe milalao eo fotsiny mahakizy anazy dia milalao eo fotsiny izy. Le sary farany mitsizy aloha namparitaka azy satria veriny azy le nisy ny soloky izy dia nisan'ilay mpanao vato le hoe vola be ty dia njasika ilay vetivety fa iodinatsy dia veriny araka tamin'iny telefonina sy ny carte. Dia tsy ny déconnecté angamba ny connexion dia nampiasain'ilay olona tany zany le sary roa farany iny dia zay no mivoaka. Fa ny talohan'izay zany izy mety efa nandefa sary tany fa mbola tsy dia nananafiry. Mbola nanao fitiliana any amin'ny mpitsabo moa amin'izao fotoana izao ilay tovolahy kely 10 taona niara-ny fihetsika mamoafady sy ny fanolanana farany izay nivoaka tamin'ny tambazotra-tserasera Facebook ny zoma lasa teo iny. Ninina novaina moa ny feon'ireo ankizy tao anatin'izay fanadihadiana izay ho fiarovana azy ireo noho izy ireo izay zaza mbola tsy ampy taona. Fanahiditra-ponja eny tsy afaha io tovolahy tratra nanolana sy nanao fanararaotana ara-nofo sy ara-tsaina tamin'ireo zaza ireo ary nanaparitaka izany tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook raha ny vaovao azo avy amin'ny sampana miady amin'ny fandikan-dalàna anabaka. Ny hariva teo no natolotra ny fampanohavana izy io. Ny aiky ny eloka vita ny tovolahy io ary nanaparitaka izany tamin'ny Facebook saingy noheveriny fa tsy nisy ny fanolanana. Fantatra fa efa mpifanerasera amin'ny rony vondrona mpizara oronan-tsary mamoafady irony izy io ho ny zandarmariam-pirenena. Anisan'ny vesatra anenjehana azy izay voafatry ny fehezan-dalàna famaizana sy ny lalàna mikasika ny fandikan-dalàna anabaka, ny fanolanana sy ny fanararaotana ara-nofo zaza tsy ampy taona, famoronana sy fanaparitahana sary mamoafady maneho zaza tsy ampy taona, fanaovana fihetsika mamoafady masom-bahoaka. Manaraka ny fitsaboana sahaza azy kosa ny zaza niara-ny herisetra ho hiatrany fanambarany zandarmariam-pirenena. Fa hotoizantsika kosa ny fampahalalam-baovao eo amin'ny vaovao avy any amin'ny faritra. Lehilahy roa voalaza fa jiolahy no lava ny bala ny mpitandro ny filaminana tao Toliara androany tamin'ny Ireo ramaraina. Saika anatanteraka fanafihana tamin'ny tanàna iray tao Toliara izy ireo no ny fanehatra tamin'ny polisy izay nidina nanao fisafona raha ny tatitra nataon'ny polisy tao Toliara androany. Tamin'ny kianja filalaovam-baolina iray no namoaka basy ireo jiolahy ireo saingy tonga any aloha ny famaliana tifitra tamin'ny polisy. Nirongatra tato ato ny tsy fandriam-pahalemana tao Toliara raha ny tatitry ny polisy ary tao anatin'izany ihany koa no nahatrarana izy ireo lehilahy 3 izay voalaza fananendaka saingy voasambotry ny andromasom-pokon'olona niaraka tamin'ny polisy tao atoerana. Retana Eva, Real TV Toliara. Olon-tsotra tao amin'ny tanàna iray tao Toliara no nampilaza ny polisy-pirenena tamin'ny Ireo ramaraina teo fa misy ny olona miodiody mikasa hanatanteraka fanafihana amin'ny trano iray mifanina amin'izy ireo raha ny tatitra nataon'ny polisy ao Toliara androany. Nidina avy hatrany nanao fisafona ny hery vonjy-taitra ny polisy-pirenena ka tao anatin'izany no nisy ny fifandonana. Ny aliny raiky amin'ny folo ny volana oktobra folo ny volana oktobra tokony tany amin'ray ora maraina tanoany moa zany dia nisy ny antso vonjy zany voarainy telo amin'ny komisaria centrale avy tamin'ny olona tsara sotrapo nilaza ny fisina olona mihoatrohody amina tanàna anankiray tazany zareo vao amin'ny toerana misy azy eo zany. Hanao ny fisafona sy ny fanamarinana zay zava-niseho teny marina dia mifanehitra tamina olona roa lahy izay rehefa nijanona ny polisy ka notany azy ireo dia nandositra izy nandositra avy hatrany teo amin'ilay toerana izay niantso vonjy zany. Nanaraka moa zany ny polisy tamin'ny fiarakodia ary rehefa tonga teo amin'ny toerana filalaovam-baolina anankiray dia namoaka fitaovam-piadiana reto olona reto voataratry ny jiron'ny fiaran'ny mpitandro ny filaminana zany
ka dia nijanona ireo mpitandro filaminana reo ary dia miezaka miala ny fiara izay mitondra azy. Teo misy ny saika fifampifilana satria efa nitifitra ny omana nitifitra ireto jola reto no tonga taloha ny balan'ny mpitarika ny ireo mpanao fisafona reo zany. Nirongatra ihany koa tato ato ny asa fanendahana tamin'ny faritra maro tao Toliariny ho ny polisy-pirenena. Isala sibatra amin'izany ireo akaiky fiangonana, tsena, amoron-dranomasina ary elakelan-trano. Nisy ihany koa ireo voalaza ho mpanendaka miisa 3 ireo izay voasambotra rehefa avy nanao ny asa fanendahana teny Ankilifaly tao Toliara. Ny andro masom-pokon'olona no nanaradia ireo mpanendaka ireo ary efa nampilaza avy hatrany ny mpitandro ny filaminana ary tamin'izay no nisamborana azy ireo. Ao Anaidrano any Antsohy no anatanterahana ny ivo ny fankalazana ny fetiny 14 Oktobra fitsingerenana ny faha 12 taona ny Repoblika voalohany. Rahampitso no higadina any an-toerana ny filoham-pirenena mivady ankalaza izany raha ny vaovao azo avy amin'ny governora ny faritra Sofia. Ny andro ny 14 Oktobra izay andro iasana raha ny fanambarana navoaka ny ministeran'ny asa io ariva io. Miakon'izay avy hatrany. Misy ny fifandraisana ara-tantara tamin'ny fitsanganan'ny Repoblika voalohany sy ny tanàna Anaidrano antony ny safidianana n'Antsohy ho ivo ny fankalazana ho ny sefoko tany an-toerana. Efatra amin'ny fotoana nitondran'ny filoha teo aloha Philibert Tsiranana no nametrahana ny daty ny 14 Oktobra ho andro manan-tantara eo amin'izy ireo sy ny mponina Anaidrano sy Antsohy iray manontolo ka tsy mahadino ny fananganan-tsaina rehefa tombotra io daty io ary manao fankalazana makotroka rehefa migadona ny tsingeritaona. Ifototra amin'ny tantaram-pirenena ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ka ametraka ho lara-pahamehana ny fanohizana ny ezaky ny fampandrosoana izay efa natomboky ny filoha teo aloha Philibert Tsiranana ho ny governora ny faritra Sofia. Tantaram-pirenena 14 Oktobra io anajan'izany ny filoha Andry Rajoelina io ny nazahoana ny Première République ary zanaky ny Sofia président Philibert Tsiranana no filoham-pirenena voalohany nahazo an'izany Première République zany. Ka ankalazaina foana zany io aty amin'ny faritry ny Sofia. Hitantsika moa fa foto-drafitrasa betsaka ary mbola iainantsika hatramin'izao ary iainantsika ampiasam-panjakana foto-drafitrasa naoriny zany filoha président Tsiranana ary na ny cité hipetrahan'ny vahoaka maro raha tsy tena efa tsy ny 67 hectares sy ny betsaka ao Antananarivo sy ny tranona fonctionnaire dia mbola président Tsiranana nanorina azy. Raha mpitso talata tolakandro no tonga an'Antsohy ny filoham-pirenena ary isy ny fitsidihana ireo toerana manan-tantara, ny fitsidihana ireo tetikasa-pandrosoana apetraka ao amin'ny distrika an'Antsohy sy ny faritra Sofia. Feno 12 taona katroka amin'ny alarobia avy izao moa ny nitsanganan'ny Repoblika voalohany teto Madagasikara izay nitondran'ny filoha Philibert Tsiranana nanomboka ny 14 Oktobra 1996. Ho tanterahana ao amin'ny komina Anaidrano, distrika an'Antsohy, faritra Sofia, ny fankalazana ofisialy sy ny daty ny 14 Oktobra. Ananganana hopitaly ametrahana borigady ny zandarmaria-pirenena ary amatsiana jiro ao Mananjary sy Ikongo ary ireo distrika hafa anatin'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany ho ny filoham-pirenena. Ny fametrahana ireo foto-drafitrasa lehibe anatin'ny distrika ny Mananjary izay ho apetraka renivohitry Vatovavy ihany koa no isana ampanantenainy filoham-pirenena tany an-toerana. Ny toy tao amin'ny komina ambanivohitry Namorona sy ny renivohitry ny distrika ny Mananjary ny fisidia-paritra aty amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany ataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Hopitaly manara-penitra, kianja midafo, lapany fanatanjahantena, ireo no hanombohana ny asa fampandrosoana ao Mananjary ho ny filoham-pirenena. Betsaka ireo mbola tsy manana jiro ny jirama ka mampiasa labozia sy solitany any an-toerana. Nisy araka izany ireo fianakaviana no tolorana jiro mandeha amin'ny masoandro ary tokony sitraka izany avokoa ireo ampanjaka rehetra ho ny filoham-pirenena. Eto Mananjary antoko plasy tompoko vavy.
Ireo ampanjaka rehetra koa dia tokony omentsika. Ny toy tao namorona ny fitsidiham-paritany nataon'ny filoham-pirenena tao Vatovavy fitovonana io. Nanome toky tamin'izany Andry Rajoelina fa ametraka foto-drafitrasa maro any an-toerana ary mbola hiverina hitokana izany. Atomboka amin'ny fampandrosoana ny fanamboarana ny tranobe atao trano vato faran'izay tsara ny ao anatiny ary hotokanana amin'ny fomba manitrikitrika hoy ny filoham-pirenena. Ho an'ny tao ikongo, nisy ny fanolorana vary ho an'ny vahoaka tany an-toerana nandritra ny fidinana ifotony no tanterahan'ny filoham-pirenena. Nanolotra fitaovam-pianarana sy fitafiana ho an'ireo zaza taizana ao amin'ny folobe mitaiza zazakambana tao manan-jara ihany koa ny fitondram-panjakana ary mbola nanome jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ampiasain'ireo ray aman-dreny any an-toerana ihany koa ny filoham-pirenena tao Ambatolampy. Androany, vao nanokatra ny sehatra amin'ny fandraisana anjara n'ireo mpiaino amin'ny antso ataribia ny radio tsy miankina teto Andrenivohitra taoriany taratasy mampiato ny fandrarana ny fonina izay navoaka ny ministera ny serasera ny fahen'ny volana Oktobra lasa teo. Nisy ny fepetra tsy maintsy hondraisina ho fampatsiahivana ny mpiaino hitondra ny fanehoan-kevitra ampitoniana hoy ny radio Antsiva izay isan'ny namerina ny fonina nanomboka androany. Tsy ahivina fa nanomboka ny 13 Mars izany hoe efa 7 volana latsaka no tsy nahazo nanao ny fandarana misy fonina ny hainao manjery tsy miankina. Priska Ranjalahy eo amin'ny sariny Daniel Afa. Ny andro vavalatsaka fotsiny ireo mpaneho hevitra sy mpanaraka ny raharaham-pirenena satria dia notohanam-potsiny ireo mpanaraka sy mpiaino ny fandarana ny antso naneho hevitra tamin'izao andro voalohan'ny iverenany antsotaribia na ny antsoina hoe fonina izao hoy ny tompon'andraikitra amin'ny radio Antsiva. Ny famoaboazana ny raharaha mafana eto amin'ny firenena toy ny fifidianana loholona ny fantatra fa ny farany ady hevitra tao amin'ny onjam-peno izy ireo androany. Nisy ihany koa ireo tsy mbola nanadino ny firesahana ny valanaretina coronavirus sy ny amehana ara-pahasalamana. Androany moa vao namerina ny antsotaribia ny radio Antsiva raha toa ka efa tamin'ny 9 Oktobra no namoaka ny fanambarana ny ministeran'ny serasera fa tsy voarara intsony ny fanaovana fonina. Mbola naka fotoana kely izay teto amin'ny radio Antsiva tamin'ity marainty androany alatsinainy zany vao nanomboka ny sehatra ho an'ny mpiaino izay ahafahan'ny mpiaino mandray anjara mivantana amin'ny ady hevitra na toe-karena na sosialy na politika amin'ny telefona. Safidy manokana mba hakanabana ny anton'izay fiandrasana herinandro latsaka izay hoy Michel Ralbert. Eo ny famerenana tsikelikely ny fandarana amin'ny laoniny. Manaraka izany ny fandrindrana ireo antso miditra raha ny fanazavana voaray hatrany. No mariny Michel Ralbert Michel nanantitra ny tsy hanaovana sivana kosa ny radio Antsiva na ho an'ireo mpanohana ny fanjakana na ihany koa ireo pitsikera. Miankina amin'ny fifampitezana indray io amin'ny fitarihana hoe mba tsy ohatran'ny fefy tsy ohatran'ny lalàna fa apetrakatsika raha ny eto amin'ny radio Antsiva aloha manokana dia mametraka foana mialohany na talohan'ny confinement na zao aorianan'ny confinement zao hoe aoka mba ho amin'ny fahatoniana foana zany no hitondrana amin'ny faneho-kevitra. Ankoatra ny radio Antsiva dia efa namerina tsikelikely ny fanomezana sehatra ho an'ireo mpiaino amin'ny alalan'ny antsotaribia ihany koa ireo onjam-peo tsy miankina hafa raha tsy ilaza afa-tsy ny top radio. Tsy misy fepetra raikitra sy manokana izany fa saingy mamerimberina ireo fitsipim-panajana tokony ataon'ny mpiantsotaribia ireo mpanentana fandaharana. Tsy ahivina fa nanomboka ny alatsinainy 13 Martsa no nandrarana ny fandaharana isiny antsotaribia mpiaino tamin'ny radio tsy miankina. Mitarika rono iray eo manoloana ny ekipan'ny Barian'i Madagasikara ny ekipan'ny Burkina Faso amin'ny lalao ara-pirahalaina izay hifanandrinan'izy ireo ao amin'ny kianja ao Maroc ao amin'izao fotoana izao. Baolina nampidiriny Eric Traoré teo amin'ny minitra fa 40 izany hoe tany amin'ny apaha-potoana faharoa no nitarika azy ireo tamin'izay isa roa no iray izay. Amin'izao fotoana izao dia miady tanteraka ny baolina any an-toerana. Raha tsy ahivina dia tany amin'ny minitra faharoa amby 30 tany amin'ny apaha-potoana voalohany no napitra ny baolina voalohany ny ekipan'ny Burkina Faso taty amin'ny minitra fa 4-20 kosa no namono ny baolina tamin'ny alalan'ny penalty i Marco Hilemaharitra. Talohan'io lalao io dia nisy ireo ekipan'ny Barian'i Madagasikara izay nifampiresaka tamin'ny ekipan'ny Real TV Madagasikara ka izay no ndeha barantsika izao. Ny alohan'ny atrehana io lalao io
nisy ny tafatafa ny arahana tamin'ireo mpilalao vaovao ny Barian'i Madagasikara. Tamin'izany no nilazany fa navoatafiditra tao anatin'ny ekipa azy izy ireo, vonona ny miatrika ny lalao faharoa iarahany amin'ny ekipa pirenena malagasy. L'ambiance est incroyable. Il y a une ambiance que j'ai rarement vue. Ça se voit que le groupe vit bien. Les nouveaux ont été très bien accueillis. Moi, pour ma part, je connaissais personne à part Melvin Adrien et c'est vrai qu'on a vite été intégrés et c'est super pour le groupe et c'est ce qui fait aussi la force d'un collectif. J'étais heureux de représenter la nation de mes ancêtres et tout, c'est très important pour moi. Bien sûr, on se prépare bien comme il faut, on est focus. Et l'ambiance avec les joueurs, c'est comment? Ouais, tout se passe bien, franchement, impeccable. Ouais, bien sûr, je suis prêt, je suis un peu pressé aussi parce que ça va être quand même mon premier match contre notre équipe nationale et pour moi ça sera un moment important pour moi parce que ce sera mon premier en fait. J'étais vraiment très heureux. Ensuite, j'ai directement appelé ma famille, chose qui pour moi est normale vu que mes parents sont malgaches et donc voilà, on était tous vraiment très fiers et on espérait que ça arrive assez vite, que le rassemblement arrive assez vite. Et aujourd'hui, j'y suis et voilà, je suis plus heureux. Ny fitondram-panjakana no nikarakara ireo mpilalao sy ny ekipa nandritra ny fampifondronana ho ilalaina no menjanahary na ibolida ary nisaora mpanazatra Nicolas Dupuy ihany koa ny ministeran'ny fanatanjahantena izay nanampy azy ireo. Tsy haiko ny fisaotra lehibe ho an'ny filoham-pirenena Andriamato Andry Nirina Rajoelina sy ny monsieur le ministre Roberto Tinoka noho ny fanampiana sy ny entimanana nomeny anay Barea zany ahafahana nanatanteraka an'izao fampivondronana taty Maroc zao. Tsy tonomba an'izao fampivondronana zao raha tsy noho ny fanampianareo dia isorako lehibe zany ezaka sy finiavana ary indrindra moa fitiavana izay nomenareo anay ekipa pirenena ary isorako lehibe kosa zay rehetra izay mbola ho ataonareo anay ary mampanantena vokatra tsara ho anareo zay ary vonintrany zay ary novonina pirenena. Simplement ce message d'avant-match pour vous dire que tout va bien. On est dans de très bonnes conditions grâce au chef de l'État et grâce au ministère. On salue évidemment. On va faire le maximum pour porter haut les couleurs malagasy avec votre soutien. On a la chance d'avoir des supporters malgaches ici qui viennent nous rejoindre et ça fait chaud au cœur à chaque fois et on sait que vous êtes tous les 26 millions d'Ireo. Donc encore une fois merci dans la République, merci au ministère. Le sport ça fait beaucoup parce que sans l'apport du chef de l'État et du ministère on ne serait pas là aujourd'hui. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui contre le Burkina, on est toujours au travail et on va essayer d'aller à la CAN et peut-être à la Coupe du Monde un peu plus tard, mais on va se battre au maximum. J'ai la chance d'avoir un groupe de joueurs exceptionnel. Voilà, à bientôt. Eo amin'ny vaovao ny fahasalamana kosa indray androany tao anatin'ny fito volana nisian'ny Covid-19 teto Madagasikara vao tsy nahitana olona voatilo voan'ny coronavirus teto Analamanga raha ny tatra nataon'ny profesora Volodina Antamary Daniel izay mpitondra teny ny CCO. Mbola ahitana olona 10 kosa nefa marary mafy izay raisina an-tanana any amin'ny hopitaly ho an'ny faritra Analamanga. Ho an'ny androany olona 9 no mitondra ny tsimbokaretina coronavirus tamin'ny fitiliana misy 520 sy 300 ka ny 5 tamin'ireo tany amin'ny faritry Melaky. Miantsipri amin'izay ary. Valo ny santranga vaovao 730 ny sitrana somatsara tsy nisy ny anana foy ny anankiray ny forme grave ary ny ena 12 ireo olona mbola mitondra ny tsimbokaretina. Ny reo 770 isanjaton'ireo olona izay nitondra ny tsimbokaretina coronavirus teto Madagasikara dia efa sitrana somatsara avokoa. Ny eto amin'ny faritra Analamanga aloha zany dia tena rabaina fa zay vao hoe tsy nisy tranga vaovao teto amin'ny faritra Analamanga satria dia 523 nisan'ny fitiliana nafahana na nijery zany ny tily ireo olona anankivalo vaovao mitondra ny tsimbokaretina coronavirus ireo. Ny 323 dia fitiliana PCR avokoa ary anankiroa no fitiliana gène expert.
ny fitiliana génie expert moa zany dia tsy nisy nahitana tsy mikaretina avokoa reo fitilianandreo olona anankiroa reo fa ny fitiliana PCR nafahana nahita zany reo olona anankivaly vaovao mitondra ny tsy mikaretina nde ho jerentsika koa nisan'ireo fitiliana rehetra efa vita hatramin'izay teto Madagasikara 797 alina ny PCR ary 337 nisan'ny fitiliana génie expert. Eo amin'ny zanam-pandarana fake news Ireo news kosa indray hotely iray tany elantany no voalaza fa mampiasa ireny biby antsoina hoe lama ireny raha ny vaovao niparitaka tao anatin'ny tambazotra Facebook itao. Ampiasaina ho fanalana ny sorisoriny ireo olona tonga misakafo ao amin'ny hotely io biby io raha ny vaovao nivoaka. Nanaitra ny maro izany amin'ny mahabiby azy ka dia niteraka resabe indray fake vesaril ndao arantsika ary. Biby iray nampanaovina aron'akanjo na tablier any anatin'ireny hotely trano fisakafoana ireny no nanaitra ny mpanaraka ny pejy vahiny iray. Nampiarahana tamin'izany fehezanteny nilazana fa ampiasaina ho fanalana amoamo sy ampafaly ireo mpanjifa n'ity hotely iray ity lama ity. Taitra ary naneho ny heviny avy hatrany ireo olona nahita izany. Somba alohany nanan'izy ireo azy kosa no nampidirana an'io tao. Nisy no teny fa toa heverin'izy ireo tony saky ireny biby ireny. Teo koa nefa ireo tesitra sady laza fa tena tsy misy dikany ity zavatra ity. Efa ampolony na ireo nanaparitaka io vaovao io na ireo nanao j'aime tamin'izany. Rehefa natao indray ary ny fanadadiana momba ity vaovao na be resaka ity dia hita fa tany Oksy tany akaikin'ny Shangaitany no nisy ity hotely fisakafoana ity. Heverin'izy ireo fa biby tiany olona any an-toerana izy io ka nentin'izy ireo anala ny sorisoriny ireo mpanjifa. Nomena ny anarana hoe Baiwan izy io ary lasa nalaza kely mihitsy aza. Real News no izany. Dia iny zanam-pandarany ihany koa ary tokolasy tokovavy no entiko manakatona ny tapany voalohany amin'ny fampalalam-baovao amin'ity Haïti isaorana etona ny Elion Poté eny Andorany fotsy nanao ny taovolo sy pare ary isaorana ny FNF Shoneny lafy nampiakanjon-tenako tato anatiny izao fampalalam-baovao izao. Ankasitrahako feny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray. Eny matoa. Réal 94 FM. Service publicité 034 53 982 45.